baiboly? Ahoana hono baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono baiboly? Ahoana hono baiboly? Lehibe sy matalanjona ny fitantanan'Andriamanitra. Matoa sika tafahoana entondray amin'ity androany. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina. Ny namanao Richard Andrianjatovo moa manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao ka dia finaritra e. Efa niresaka be dia be mahakasika an'i Jesosy sika, fa mbola hiresaka momba azy ihany amin'ity an'ity. Kanefa aleo sika hivavaka aloha mba ho ny fitarian'ny fanahy masina no hombantsika ary tsy ny saintsika na ny eritrerintsika, ny fahaizantsika no entina mandinika izay voalaza amin'ny baiboly fa izay tena fitarian'ny fanahy masina tanteraka. Hivavaka isika. Sotranao zay raina izay ny an-danitra satria narovanao tamin'ny fahatezeran'ny Satana ka mbola velonaina toy izao. Ny famindramponao no tsy nalanindritranay ka dia deraina ka lazaina isaorana be dia be ny anaranao masina. Amin'ity an'io izay dia andinika ny teninao. Oka mba ny sitraponao rery ihany no fantatray, hoeninay ary ankatoavinay, iainanay mandritra ny fiandrasana an'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Tsy maintsy ho avy mantsy izy. Ka noho izany, ekeo izany fangatana izany miaraka amin'ny famelan-kelokay. Fa tononoko noho ny anaran'i Jesosy Kristy izany mivavaka izany. Amen. Raha nivavaka tao amin'ny mangingina Jesosy sady tao aminy mpianatra dia nanontany azy ireo Jesosy Kristy tamin'izay fotoana izay nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa aho. Ao amin'ny Luka 7:7 misy an'izay andininy novakiana teo izay. Luka 7:7 dia namaly ireo mpianatra ka nanao hoe, eo amin'ny andininy 7 dia toy izao namalian'ny mpianatra azy, Jaona mpanao batisa. Nefa ny sasany kosa manao ho Eli, ary ny sasany indray manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana. Any amin'ny Matteo 5:14 moa izy raha tantarain'ny Matteo dia izao no voalazany ao: Jaona mpanao batisa, Eli, Jeremia, mpaminany. Sofa teo ny valiny mahafatra-po avy amin'ny Petera. Petera ilay tia mitsatsaingoka, avy tamin'Andriamanitra ray mihitsy anefa no nazahoany an'izay valiny izay. Hoy ny Matteo 5:15. Kristy zanak'Andriamanitra velona. Izay no valiny azo avy amin'ny Petera. Na dia maro aza ny mitory, na dia betsaka tsy tambo isaina aza ny mampianatra, rehefa tsy ny Andriamanitra ny baiboly no manome ny hafatra dia zava-poana izany. Zao mantsy ny voalaza ny Isaia 40:20. Isaia 40:20. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amakiantsika ny teny. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vaovolombelona ihany. Raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy hiposahan'ny fahazavany maraina. Mazava be izany. Tsy izay rehetra mitory Jesosy no avy hatrany dia tokony ho inoanao. Tsy izay rehetra mihirahira Kristy Jesosy dia kristianina avokoa, satria ny maro ankehitriny dia mpivavaka fotsiny izy, fa tsy kristianina tanteraka. Tsy mpanara-dian'i Kristy izy fa mivavabavaka foana. Mino fotsiny izy fa tsy mankatoa.
manana ny finoany satana koa ne ka mino an Jesosy fantatry satana tsara zany Jesosy Kristy tonga nofo teto ambonin'ny tany zany. Tena io ilay zanak'Andriamanitra ozy, io ilay Andriamanitra anankiray ao amin'Andriamanitra telo izay ray. Saingy tsy mety mankatoa an'Andriamanitra izy. Fakafaka ao ara-tsoratra masina aloha ny Jesosy izay ambara sy toriana aminao, satria efa betsaka ny mpaminany sandoka ary tsy vitsy ny Jesosy piraty. Jesosy sandoka zany. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 2:4, ny 9 ka hatramin'ny 7. Jaona 2:4, ny 9 ka hatramin'ny 7. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izaho toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanan'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany ny fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy, sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Koa na iza mitondra toriteny aminao, na iza mampianatra anao, na iza mitarika anao hino, manomboka izao ary sedrao amin'izay voalaza amin'ny Baiboly i Jesosy inonao io. Ilay tena Jesosy, izy ihany no ekeo. Fantaro, ahoana moa ny voalaza amin'ny Baiboly? Ndray andro tany amin'ny faritra anankiray teto Madagasikara, nalefa nianatra rakalakely sy ny namany. Dia rehefa nalefa nianatra izy ireo dia loza amina tambo no niseho, fa tia andrakandrana moa ny tanora. Ary rehefa tia andrakandrana izy dia tafiditra tao amina pastora anankiray mpitondra fiangonana. Ary io pastora io dia salany misy zavatra hafahafa ataon'io pastora io, satria zay tanora tafaraka aminy ao, miara-mivavaka aminy ao, dia lasa tsy mianatra avokoa, lasa tsy tia fianarana avokoa, fa maraina hatramin'ny hariva dia ao am-piangonana miaraka amin'ny pastera vehivavy io. Inona ny ataondry zareo izy ianao? Mivavaka, mihidy trano ao. Ary rehefa mihidy trano ao izy dia tonga ny harivariva dia mody. Tonga ary ny ray ndrakalakely ny ray andro. Ary rehefa tonga tao an-tanàna dia nanontany ny mpiray monina hoe, fa nakaiza kay le zanako fa tao maraina teto, atoandro tsy hita izy, efa ho hariva foana tiany andro. Magaga zany ozy mpiara-monina, fa ngatsy ny teny taminao izy hoe ho atsy ana ho aro. Tsy niteny izy. Fa ahoana kay ozy ny mpiara-monina no tsy afantaranao zany? Zao andana jereo izy am'ry fiangonana ry, fa sao dia ao. Dia lasa tokoa ny ray. Ary rehefa lasa ny ray, dia zavatra misy tamin'izay fotoan'izay, maheno olona mingonongonona izy ao amin'ny fiangonana. Ary rehefa tomare feon'olona mingonongonona izy tao am-piangonana, dia niandry tamin'ny paharetana. Izy io tsy sokatra eo io fiangonana io. Nodikodina ny fiangonana, tsisy azo nidirana mihitsy fa mikatona daholo ny varavarana rehetra. Niandry tamin'ny paharetana teo ivelany izy. Iny tokoa ary fa nisokatra amin'ny fiangonana rehefa rivariva. Indre ny tanora maromaro nivoaka avy ao. Ary rehefa nivoaka avy ao, ity ny zanany, tsikariny. Nanatony izy iarabany zanany, dia hoy ilay zanany, aza mikasikasika maloto ianareo, zay efa masina, aza mikasika. Gaga le ray mpianakaviana. Ary rehefa gaga le ray mpianakaviana,
dia nahavariana tamin'izay fotoan'izay rakala kely mandeha eo aloha, le rainy manaraka avy eo aoriana. Dia rehefa tonga teo amin'ny trano, mivohainy rakala kely ny varavarana. Dia niditra rakala kely. Ny loza nefany misakanany teo am-baravarana ny rainy. Aza miditra ato ianao fa mitondra loto. Maloto ianao, zay efa masina. Azafady, gaga ny rainy. Kinanjo, nanao amboletra ny rainy dia niditra. Ka zaza ioko. Ahoana moa tsy hatafidira ny rainy? Tao, niditra tao izy. Dia nasainy mipetraka rakala kely. Dia ny rainy koa naka seza. Dia niresaka rakala kely. Ny resaka atao amin'io, resaka miverimberina. Sala olona mamonjavatra zany. Sala olona tsy tompony tena zany. Taitra ilay rangahy. Tena tsy maintsy tadiavana hevitra ty. Ny tadiavana hevitra ilay gala kely, ary nentana tamin'ireny le mpamoaka devoly reny. Fa ninjakinjaka ohatry ny adala. Zany ny zavatra misy. Ko manomboka izao dia sedrao amin'izay voalaza amin'ny Baiboly, izay Jesosy Kristy toriana aminao. Fa mampiasa Baiboly hatramin'ny Satana tadidinao ve? Tany amin'ny saedena i Satana dia niresaka hoe, hay very Eva ka efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa? Ny loza tamin'ny Eva koa dia ty nanaiky ny resaka tamin'ny devoly. Genesis 3:1-2. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny azo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany. Fa ny voan'ny azo eo afovoan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany, fa andreo maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny vehivavy eo amin'ny 4. Tsy vaty tsy akory ianareo e. Raha ampintsika kely izy dia hoe mandainga zany Andriamanitra zany. Eo amin'ny 5. Fa fantatra Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo dia ahiratra amin'ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, alala ny tsara sy ny ratsy. Loza ny nahazo ny Eva, fa nanaiky ny resaka tamin'ny Satana izy. Ary tadidio tsara fa tenin'Andriamanitra ihany no nampiasain'ny Satana amin'ny tana any Eva. Saingy namboariny zany. Ary nasosotra tamin'ity Eva ty, nampihany ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ianao ihany koa raha ohatra ka manampy izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, tena tavela eo anao, azon'ny Satana ao anatin'ny fandrika. Ko manomboka izao ary, tadidio, tandremo, ka tsy hanampy izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ihany inona, izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ihany tanterana. Atreo ny fiarahantsika. Hotahiny Jesosy ny Baiboly eny ianao sy ny ankonanao, ary ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hasaraka anao na aiza naiza toerana misy anao. Dia mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?